ho aminareo ny riavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika miarahaba ny fikambanan'ny diakôna sy ny olona maramara-parana ny taom-piasana 7:22 4:22 miarahaba sady koa ireo hotononona satria voafidy hiditra amin'ny taom-piasana vaovao ho antsika rehetra ny asan'ny fanahy masina ahafahantsika miaraka ao anatin'ity toriteny ity. Filazantsara araka ny Matthieu 5:20 no anovozana ny afatr'Andriamanitra. Ny diakôna sy ny olona perinasa no mamaky izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe Amen. Ny filazantsara araka ny Matthieu dia filazantsara mametraka ho zava-dehibe ny fampianarana sy ny toriteny nataon'i Jesosy ary hitantsika izany mivelatra manoloanantsika ny 5 hatramin'ny 7 izay fampianarana lavabe voarakitra ato amin'ity boky filazantsara araka ny Matthieu ity. Andininy anankiray amin'ireny izay novakiana tamintsika manambara ny fanaovan'i Jesosy zava-dehibe ny fanatanterahana ny didy mba azahoana fahamarinana ka hidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra. Rehefa mamaky ny 17 sy 18 isika dia tena ambaran'i Jesosy mazava tsara mihitsy ny hoe tsy hoe satria mpianatry Jesosy dia tsy iraharaha ny fanarahana sy ny fankatoavana ny lalàna, maika mihoatra noho izany azy. Ankatoavy ny didy. Ary lazainy eto amin'ny 20 raha tsy mihoatra noho ny fahamarinany noho ny an'ny mpanorandalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Voalohany dravana, tanterao ny didin'Andriamanitra, kendreo ny omarina no ny hafa. Tanterao ny didin'Andriamanitra, kendreo ny omarina no ny hafa. Ary ny faharoa, tanterao ny didin'Andriamanitra ary kendreo ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Mitanisa sokajin'olona anankiroa teo amin'ny fivavahana jiosy i Jesosy eto amin'ity 20 ity dia ny mpanoradalàna sy ny fariseo. Ny mpanoradalàna dia tsy iza tsy akory fa ireo mpanoratra sady mpampianatra ny lalàna. Miteny mafy azy ireo Jesosy ao Matthieu 7:20. Ny fariseo kosa dia ireo tao anatin'ny antokom-pivavahana manavaka ny tenany ho masina noho ny rehetra ary dia mitandrina mafy ny lalàna sy ny fombapomba mpivavahana izy ireny. Miteny azy mafy koa i Jesosy ao Matthieu 7:20. Fa eto dia toa olona asain'i Jesosy tserena ary tsy hoe alainy tahaka fa ioarana ny mpanoradalàna sy ny fariseo. Raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanoradalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo, tanterao ny didy, kendreo hihoatra ny sasany. Teo amin'ny fiarahamonina jiosy riavana, ny fahamarinan'ny olona anankiray dia avoaka ny fandanjana ny mety sy ny tsy nety, ny tsara sy ny ratsy natao, ny marina sy ny diso izay vita. Ka rehefa mavesa-danja ny marina natao na ny tsara vita dia heverina fa izay ny atao hoe mety marina. Tsaraina eo mizana ny olona anankiray. Rehefa betsaka ny tsara vitany dia fahamarinana izay. Indray eny amin'ny fiarahamonina misy antsika dia mandrefy ny fahamarinantsika amin'ny
marijefy hafa isika, ny marina fantatro. Rehefa tenenina isika hoe diso ianao tamin'iny, marina fantatrao ny tomponao na ny fahamarinanao dia miteny ianao hoe inona moa mahadiso amin'izany. Indraindray koa misy miandry ny fanamarian'ny manodidina ka manontany hoe marina ve sa tsy marina, nety ve sa tsy nety nataoko, fahotana sa tsy fahotana. Izany ry havana no fiodikodonan'ny hevitry ny hoe fahamarinana eny amin'ny fiarahamonina na tamin'ny jiosy na amintsika ankehitriny izao. Ndeha isika hijery ny fiainan'ny fiangonana. Sokajiniza ato amin'ny fiangonana re izany mpanorandalàna sy fariseo hoe hitanao tena masina izy. Fariseo miavaka amin'ny rehetra ary manamasy tena koa azy. Aminao hoe izay miakanjo fotsy ato sy atsy fa misy eritreretinao angamba tena iny tena masina tsisy oatra azy. Fa ity soratra masina ity dia manao hoe raha misy hitanao fa manava tena ho masina tsisy tsiny dia ioaro zany maridrefy zany. Raha misy heverinao fa masina noho ny rehetra, mety hoe ny mpitandrina ve ny eritreretinao amin'izany, ioaro ny maridrefy ny fahamarinan'ny mpitandrina, ny fahamasinan'ny mpitandrina. Mety hoe ny dekona ve no heverinao amin'izany, ioaro zany. Fa tsy hoe zanga mpitandrina, zanga dekona, zanga mpiandry, ioaro zany. Izany ny fampahirezana ataon'i Jesosy eto amin'ity andininy faharoapolo ity. Raha tsy mihoatra no ny an'ny mpanoradalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Ry havana malala, raisoa ny tenin'Andriamanitra, ary iaino mihoatra n'izay heverinao, ho tena miaina ny tenin'Andriamanitra, mba ho arak'izany koa ny fahamarinanao eo anatrehan'ny Tompo. Mampianatra i Jesosy amin'ny Luka 7:20 amin'ny alalan'ny fanoharana, mampita ny fariseo sy ny mpamorietra. Amin'ny Luka 7:20 dia misy fanoharana ataon'i Jesosy ny amin'ireo sokajin'olona anankiroa ireo. Samy miakatra tao amin'ny tempoly izy. Ny fariseo dia nivavaka hoe Andriamanitra misaotra anao fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao ankeriny, tsy marina, mpijangajanga, na tahaka ny mpamorietra io azy. Mifadianina indroa isan-kerinandro aho ary mandoa ny fahafolon-karena amin'izay azoko rehetra. Izany ny fireharian'ilay fariseo teo anatrehan'Andriamanitra raha tao kianjan'ny tempoly izy. Fa ilay mpamorietra kosa dia nanao hoe Andriamanitra mamindra fo amiko mpanota, ary tsy sany andrandra ny lanitra kory izy fa ny tehatratra. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, miantso fahamarinana mihoatra noho izay heverinao na hitanao ho marina i Jesosy Kristy, ka mampahery anao ahatanteraka ny didiny. Tandremo tsy ho amin'ny fiatsaram-belatsia no hanompoana ny Tompo hanatanterana ny lalàna ka hisehoana ho masina, fa amin'ny fanetretena indrindra tahaka n'ilay an'ny mpamorietra ka hirosonao amin'ny fibebahana marina eo anatrehan'ny Tompo, manao hoe Andriamanitra mamindra fo amiko mpanota mahantra, hanamarinanao ny Tompo. Ny faharoa, tandremo ny didin'Andriamanitra ary kendreo ny ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Kendreo no tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Miantso antsika izany foto-kevitra faharoa izany, tsy hiodikodina fotsiny amin'ny fitadiavana izay fahamasinana mihoatra noho ny rehetra, fa hikendry tanjona hoe ho tafiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra aho. Ho tafiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra aho. Raha ny soratra masina ry havana nijereny indrindra ny Romanina izay mivony amin'ny finoana ho fanamarinana, dia milaza toy izao izany soratra masina izany. Romanina 7:7 sy faraky amby 30. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo: ahoana ary nolazaintsika ny jentilisa izay tsy nitady fahamarinana no nahazo fahamarinana nefa fahamarinana izay avy amin'ny finoana.
fa ny Israely izay nitady lalàna ny fahamarinana kosa dia tsy nahatratra izany lalàna izany. Nahoana? Satria tsy tamin'ny finoana fa tao tamin'ny asa tafitohina amin'ny vato mahatafitohina izy. Fangaro amin'ny fampianarany soratra masina ny fanatanterahana lalàna sy ny finoana azoana fahamarinana. Ny filazantsaraka ny Matio manoloana antsika eto, ny Romanina izay nivakiana raha tambatra dia toa milaza amintsika hoe efa amin'ny lalana mizotra ho amin'ny fanjakan'ny lanitra isika, fa tandremo ny didy ho toy ny arofanina tsy avery an-dalana anao, na apotraka anao eny an-dalana, na ampijanona anao antenantenany. Dia azo oharina amin'ny lalàn'ny fifamoivoizana izay mikendry ampirindra sy ampilamina tsara ny lalantsika any amin'izay tanjona tiana andianana ry havana. Ny lalàna raha ampianarina ny soratra masina. Ny mpianatra nanatona manokana an Jesosy araka ny toko 5:2 no ilazan'ny tompo eto hoe raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Manatona an Jesosy isika, manatona azy misimisy kokoa ary manaraka ny didiny sy ny fitsipiny mba ho tonga ho amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tsy ho variana isika hoe izay efa manatona an Jesosy, inona ny tsy efa ataonay, efa voavonjy izahay. Fa ny lalan'ny famonjena izorantsika miaraka amin'ny Jesosy dia ametrahan'ireo takela-by samihafa manondro ny didy, iarovana ny finoanao tsy hianjera, iarovana ny lalanao tsy hividy. Ry havana malala tandreo amin'ny didy ary kendreo izay ahatonga anao ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Amen.